Fiadanana ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ilay takamoa fahaefatra. Andriamanitra dia afaka mikasika sy mahatratra ny fontsika amin'ny fomba rehetra. Tahaka izay niseho tamin'ity tantara ity. Mba hampifaly ny ray aman-dreniko dia nanaiky hiaraka tamin'izy ireo hiaina evanjelista iray nandalo tao amin'ny fiangonan'ny zareo aho. Kanefa toy ny andro fotsiny aho, ohatrany tsy teo ary tena tsy niraharaha. Ny ray aman-dreniko sy ny zandriko dia afa nandray an Jesosy ho mpamonjy azy manokana efa taona maro izay. Fa izao dia mbola niaina ny fiainako amin'ny mahampianatra ahy, fety lava sy tao anaty fitondran-tena ratsy. Tamin'ny arivo io, nipetraka tamin'ny seza farany tany aho, ary tapa-kevitra ny tsy hiaino na inona na inona. Nasiako fiainona kely izay mamoaka ny mozika amin'ny Bob Marley ny sofiko. Nasesiko nojereko amin'ny fandimbiasana ny mpiaino, ny hevitra, ny valindriana, ary indrindra ilay jiro be miantona eo afovoany. Tamin'ireo takamoa efatra, 3 ihany no ny rehetra. Tokony nosoloina ilay takamoa fahaefatra, fa tsy nisy nanao izany. Ny fotampoka tamin'ny fahalainana rehefa nanomboka nihira ny olona rehetra. Ny farana ny fivoriana, tao aorian'ny fampiarabana tamin'ny olona vitsivitsy dia nandeha nody niaraka tamin'ny fianakaviako aho. Tsy naheno na dia teny iray tamin'ny hafatra aho. Kanefa na dia tsy fantatro aza dia nikasihan'Andriamanitra aho. Tamin'iny alina iny, tsy nahita tory aho, lasa nieritreritra foana tamin'ilay jiro be afovoan'ilay efitrano aho. Nisy takamoa efatra teo, fa 3 ihany no ny rehetra. Maty ilay fahaefatra, tsy namiratra, tsy nafana. Nampatsiahy ahy ny endriky ny fianakaviako manokana izany. Jiro 3 ny mamirapiratra, dada, neny, ny zandriko lahy. Ary izao tsy nisy hazavana, tsy nisy aina, tsy nisy hafanana, maty eo mason'Andriamanitra. Very mandrakizay. Tamin'ny sasak'alina, nitsangana ary nandohalika eo amin'ny morony fandrinako. Niangavan'Andriamanitra mba hamelahy ny amin'ny fahotako marobe. Ny saina ny amin'ny hazo fijaliana izay nanomezan'i Jesosy ny ainy, tamin'ny finoana no nandraisako ny famonjena, ary dia voavonjy aho. Jiro 4 zao no mamirapiratra ao amin'ny fianakavinay. Ao amin'ny bokin'ny Matio, toko 5:7 dia voasoratra hoe, ianareo koa no fahazavan'izao tontolo izao. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, tsy te ho faty eo masinao aho, te hamiratra ho anao. Tongava manova ny fiainako. Aoka ny fanazavanao, anazava ny foko, ary ho tonga jiro manazava izao tontolo izao. Mba ho hitako ny fahazavanao ary ambarako amin'ny hafa.